Tsy fanalavitra amin'izay resaka hetra izay ihany, resaka vola toe-karena kosa dia novidiany ny Paositra Malagasy ny Otiv Boeny. Raha tadiditsika ity Otiv Boeny ity dia nanana olana tamin'ny fandalovan'ny filoha Andry Rajoelina tany Mahajanga no nitarainana izy ireo ny mikasika izay olana izay, nanahiny ireo mpikambana hatrany amin'ny 3 arivo sy 3 alina tany nanahy izy ireo ho very ny petrabolana ao anatin'ity Otiv ity. Ny vazany ny olana amin'izao fotoana izao ary vita ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ity Otiv ity sy ny Paositra Malagasy. Totsy fanomezana sy Mamravoavison no nitaritra vaovao. Manomboka izao dia ny Paositra Malagasy no andray an-tanana manontolo ny asan'ny Otiv Boeny. Mizara roa mazava tsara ny anjara asan'ny Paositra amin'ity fifanarahana ity. Voalohany, ny fanavotan'ireo mpikambana miisa 3 arivo sy 3 alina eo anivon'ity Otiv ity, ary faharoa, ny fanamafisana ny asa sahaniny. Ny tanjonay zany dia mampidina ny taux d'intérêt any amin'ny atsasany any satria raha ohatra 24% na 30% annuel no nampidraman'ny Otiv an'izany dia ny Paositra Malagasy dia mety any amin'ny 12% any moyenne ny taux, zany hoe tena ho atsasany mihitsy zany ka amin'izay fotoana izay zany dia mety hijanonao ny olona izay nametraka vola tamin'iny ary miverina indray indram-bola madinika. Rehefa avy eo, rehefa mety tsara ny zavatra ataon'ny Paositra Malagasy amin'ny toeran'iny dia ho hitariny eran'ny Madagasikara ny fampidramam-bola madinika ary amina taux ambany koa zany satria izay moa ny tediavin'ny filoham-pirenena mba tokony ataontsika ambanimbany ny taux amin'ireny olona madinika ireny satria nampalahelo fa rehefa mampindram-bola amin'ny olona madinika dia matetika ambony be ny taux d'intérêt. Ka anao ezaka manokana zany ny Paositra Malagasy mba ho afaka ampindram-bola amina taux ambany dia efa ataony ezaka dia afaka volana vitsivitsy dia efa mety afaka sitraka an'izany offre vaovao ataon'ny Paositra zany ny vahoaka rehetra eran'ny Madagasikara. Marihana fa 33 000 nisan'ny olona voakasika izany olana any amin'ny Otiv Boeny zany, zany hoe ireo zany isa membre ao amin'ilay Otiv, donc 33 000 ny olona sauven'ny Paositra amin'izao ary efa misy any amin'ny 500 000 any ny client Paositra izay eritreretina fa mety sitraka an'izany microfinance zany koa atsoatsy. Voalohany teto Madagasikara ny fandraisana tanana, ny fanohizana sy ny famahana ny olana ny orinasa mpampindram-bola tahaka izao. Ity fifanaovan-tsony fifanarahana ity izay eo ambany fanaraha-mason'ny CBF na ny Commission de Supervision Bancaire et Financière ary nahazo ny fahazahon-dalany.